riavana malala rehetra amin'ny tompo ampitombona ho atsika rehetra mandrakariva neny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba atsika rehetra nahatratra izao andro fahafito amin'ity herinandro masina ity. Ny tompony ampitoetra amintsika tokoa ny fahazavany ny fanahy izay antsony atsika ka hitariany atsika menakavy isa-tokantrano indraiky eo anivony izao mamparamparana ny volana izao. Itsika iara-itsamina riavana hankalaza ny voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fahafito amby efapolo amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafito tapany voalohany, ary ny firana fanampiny fahafito andininy voalohany dia aoriany vavaka sy ny vavaka fisaorana sy fiderana vao mipetraka isika menakavy. Vakina ary ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy hoe haleloia, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika, eny mamy sady mendrika ny fiderana. Manangana ny Jerosalema Jehova, mamoro ny Israely vahoaka izy, mahasitrana ny torotoro fo izy sy mamey ny fero. Milaza ny isan'ny kintana izy, sady tolorony amin'ny anarany avy rehetrarehetra reny. Lehibe ny tompontsika sady be hery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehova, fa mampietra ny ratsy fanahy hatramin'ny farany tany. Mira fiderana ho an'i Jehova. Amen. Vavaka isika dera tokoa ho anao ry rainay io, satria rainay mandrakizay ianao, ary rainay izay manangana tokoa anay tsiraray avy eny avy tao amin'ny toromaso ho amin'izao maraina vaovao izao, tahaka ny fanangananao ny Jerosalema ary namorinao ny zanak'Israely voaroaka Andriamanitra no anangonanao anay indray, na dia ao anatin'ny tokantrano misy anay azy izahay. Andriamanitra, mahasitrana ny torotoro fo ianao, ary fehezy tompon'ny feriny izay marary, ary fantatray Andriamanitra fa lehibe ianao sady be hery, ary tsy hitalany ny fahalalanao. Zany tompony rahanay manambara indray amin'izao maraina izao, tsy hainay tompony angina, satria tsy mba namelanay ho lavo ianao, na navelanao zay tompo ho rendriky n'izao valanaretina izao, fa mbola natafinao nay tompo ny fahasalamana, ny hery,
ny tanjaka eny fa ny fitahina rehetra eny fa zay tsy azonay sady tsy voadononay akory azy. Andriamanitra tsara ianao Andriamanitra, ary Andriamanitra manandratra tokoa ny mpandefitra nefa mampietry ny ratsy fanahy. Ary zany ankehitriny Andriamanitra no irinay fatratra, tsy anana anjara amin'izao asa fanompoana izao lay fanahy ratsy zay didinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy fa any amin'ny farimy rehetra afo any ny anjara toerana, fa oka ny fanahinao rery any no hitoetra ka hitarika anay marina tokoa, ary mba andraisanay hery Andriamanitra no ny finoananao Jesosy Kristy lay nitsangako velona ary nakarina ny an-danitra, ary mampitoetra fahazavana ho an'ny fo sy ny saina, ho an'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany, ary ho anay fiangonana koa ankehitriny, fa ianao rery amin'ny tompo sady mpamonjinay ho araisy tompony fivavaka ay, fa sandratray zany ankehitriny amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompo sady mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Roso amin'ny vavaka sy ny vakiteny mifandimby isika. Aorina ny vavaka sy ny vakiteny ary andranatsika ny hafatra ny hira 3:10 sy 900 andininy voalohany any. Iombina amin'izao vavaka izao isika ry havana. Tsy mitsahatra izahay ny misaotra anao ry Tompo Andriamanitra rainay eo. Rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay noho ny amin'izao tombon'andro-pahavelomana izay nomenao anay izao. Ary mbola tombony lehibe ho anay tokoa Tompo izao ora sy fotoana izao, ahafahana indray mihaona aminao amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao izay toy ny rano velona mamelombelona ny fanahinay. Ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Izany indrindra Tompo no irinay indrindra fa amin'izao vaninandro izao. Ka raha ho vakiana mifandimby ny teny Tompo dia ianao anafihery ny mpanomponao izay hamaky ny teny mba ahafahany mamaky tsy ampiambambana ny teny, ary ianao koa nefa ametraka sahady ny teny izay ho toriana, ny hafatra izay omenanay amin'izao maraina izao hoe ho ambava ny mpanomponao. Dia tahaka izany koa Tompo, ireo mpanomponao izay miaino sy manongila tsofina ny amin'izao teny mamy izay ho zaraina izao dia omenao fanahy ny fifantohana mba ahafahany miaina ary indrindrindrindra mitahiry ny teninao ka tsy verina foana aminao ny teninao raha tsy natanteraka izay nandrahanao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, lay teny tonga nofona nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka maky sy haino ny teny soratra masina isika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany, Isaia 4:40 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Dia amin'ny filazantsara araka ny Lioka 2 raisina eo amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:30, ary faranana izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 2 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Isaia 4:40 andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Lioka 2:20 ka hatramin'ny 2:30, ary faranana amin'ny asan'ny apôstôly 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Rehefa samy niarana hita dia izao amaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia mianoa ry Jakoba mpanompo sy ry Israely izay novidiko. Izao no lazain'i Jehova izay nahary anao, sy namorona anao hatrany amboaka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompo,
ary ianao ry jesorona izay novidiko fa andatsaka rano amin'izay mangetaeta aho ary riaka ho amin'izay tany karakaina. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny terakao dia anireny amin'ny ahitra tahaka ny azo malahelo eny aninan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an Jehova aho ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakobo ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an Jehova ary ny anarana hoe Israely dia hotonony amin'ny mpanatsana. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampianonana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy, ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hita fa afatesana izy mandra-pahitan'ny Kristy ny tompo. Ary nety ny fanahy masina niditra teo an-kianjan'ny tempoly izy, ary rehefa nampidiry ny ray aman-dreny Jesosy zaza mba hanaovany araky ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza, dia nitrotro azy izy ka niteran'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araky ny teninao. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarenafo niseho tamin'izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky namitenen'ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy vavaka tsara mitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary nole izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very hevitra fa samy nahalea azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy rehetra, fitenenany avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galileana va ireo rehetra niteny ireo? Koa nahoana no andrenesantsika ka amin'ny firenentsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary ponina ny Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy tany Roma, na jiosy na proselita, kretana sy arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny firenentsika avy ny asa lehibe tan'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe: ahoana ny tokony ho hevitra izany? Fa ny sasany ny ome ka nanao hoe: leo ny divay mamy ireo. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangantsika hitsena ny afatra ry avy. Tuna
Miaraka ny fidana andro fafito amin'ity herinandro ny fanamasina ity no misy atsika, ary andro farany koa zay mialoha ny andro pentekostra, ka iarahantsika miazakazaka eo anivony ilay loha hevitra hoe ankatoavy ny fitariany fanamasina. Riavana ny bokin'ny Asana Apôstôly no raisitsika, ka etoana dia hiresaka zavatra telo lehibe isika zay maha-pentekostra ny pentekostra, ary izay koa dia hanasogadinana hoe sambatra raha samy sambatra isika fa manana an'ilay Andriamanitra velona, ka manaiky hidina sy hiasa ary andray anjara amin'ny fiainatsika. Zany ao na zavatra hitomana atsika tsiraray avy. Averiko indray sambatra raha samy sambatra isika manana an'Andriamanitra velona, ka manaiky hidina sy hitoetra ary mandray anjara amin'ny fiainatsika zay mino azy. Ka eto havana raha ny hainy tsara ny fanambarana isika izany fampidinan'Andriamanitra ny fanahy amin'izany, dia voalaza araka ny andininy voalohany eto hoe andro pentekostra zay no anarany. Ary indrindra riavana no resantsika eto voalohany, ny maha pentekostra ny pentekostra dia lay andro, ary ambara moa zany eto hoe andron'Andriamanitra. Mahafinaritra raha ataoko hoe namaky an'ity bokin'ny Asana Apôstôly isitsika, ary amin'ny Asana Apôstôly toko voalohany ary ny andininy fahadimy tapany voalohany tapany faharoa manko azafady, mahita isika hoe fa Jaune nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa hoy ny soratra masina eto hatao batisa amin'ny fanahy masina. De jere tsara le tondra ity, rehefa afaka andro vitivity lay fanahy masina zany dia mazava tonga arak'ilay andro zay fantatra fa voatendrin'Andriamanitra. Taorinany napakarana ny Jesosy Kristy moa zany mazava ho azy tany an-danitra. Riavana raha miresaka zay tontolo ny fiakarana zay tsika, dia ambara fa lay andro efapolo manko taorinany nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty, zay lay Ascension. Fa lay pentekostra voatondro eto kosa arak'izao Asana Apôstôly toko faharoa zao, dia lay andro fahafolo taorinany zay niakarany zay, na koa atambatra le izy hoe le andro fahadimampolo taorinany nitsanganany Jesosy Kristy ho velona ary ny niakarany tamin'ny maty. Arak'izany riavana zava-dehibe ity andro ity, ary araka ny voalaza eto moa zany dia io andro io niangona tamin'ny fitoerana iray ny mpianatra. Inona riavana ny lesona zay everiko fa
zaraina amintsika tsiraray avy indrina moa fa isa-tokantrano arak'izany hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanamasina fa andro ny tompo tokoa ny andro pentekostra ary andro zay tsy noforoany tanany zanak'olombelona na nohevereny akory aza fa izy Andriamanitra no nihevitra ka nanome ary tsy vitany nanome fa nanome an'ilay cadeau tsara indrindra ahatonga izaho sy anao ny fiangonana tamin'izany fotoana izany moa hoe nahazo hery tian'Andriamanitra ry havana mbola hanananao sy tafianao tokoa zany herin'Andriamanitra zany azahoanao manarady azy eo anivon'izao fiainana nametrahan'Andriamanitra atsika izao. Arak'izany ry havana zava-dehibe ny andro dia ilay andron'Andriamanitra manohy sady miaina izany tsika ry havana raha miaina ny finoana ka raha mbola velona ianao ankehitriny ary nina moa fa resy lahatra eny fa na dia ty andro no an'ity aza tsy mba herinao tsy mba tanjaka ny nanananao izany dia ampitomboy ny fanekenao ny fitarian'ny fanamasina anao. Faharoa lehibe ry havana eo amin'ny andininy faharoa amin'ity asan'apôstôly toko faharoa ty rehefa tonga ary ny andro hoy ny fanambarana eto nisy feo tonga tampoka avy taiza avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika lay trano miangona. Namory havana ny zava-dehibe faharoa izay asongadiny eto na pentekostra ny pentekostra tsy ny andro ihany fa lay fahatongavany tamin'ny alalany rivotra. Ny rivotra ry havana izay manana hevitra marobe io raha ny baiboly manokana no resahana fa eto moa zany dia ny heviny amin'ny teny fototra na ny teny grika zay nanoratana ny testamenta vaovao dia hoe pneuma ary pneuma io lay ambara ary amin'ny Genesis raha nanamboatra tokoa ny zanak'olombelona Andriamanitra tamin'ny voalohany no fofonany io pneuma io na lay fofonaina ka tonga zanak'olombelona lay olona zay nivolavolainy tamin'ny vovokin'ny tany ary nomeny endrika tahaka azy. Arak'izany ry havana raha ny marina ny andro pentekostra dia manamafy orina amin'ny avy fa tonga tokoa Andriamanitra nidina avy eny an-danitra tokoa Andriamanitra anome aina izaho sy anao. Ary eto ry havana ny zavatra mahafinaritra dia asongadiny mpanao salamo fa io rivotra mahery ny fofofo mangataka anao raha eny am-pelantananao ny baiboly da ho jerentsika ny salamo 5:3 ny andininy faha 7 tapany fahatelo. Misy fanambarana mezinezina eo ataon'ny mpanao salamo ry havana ary tiako mba ho voarainao hoy tokoa ny soratra masina hoe mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy zany hoe avy amin'Andriamanitra ry havana ny fanamasina ary ny fanahin'Andriamanitra no ny rahany tonga eto an-tany avy ao amin'ny trano fitehirizana
any ny voan'lay rivotra, any ny voan'lay fanahy, zany hoe tena confirme ny mpanao salamy tokoa fa lay fanahy izay nampidininy tamin'ny andro pentekosta dia tena fanahyn'Andriamanitra. Raha mety koa ianao ndetsika hamadika ny obolana fahatelopolo ny andininy fahaefatra tapany faharoa, misy teny nezinezina koa ry havana ambaran'izany tenin'Andriamanitra zany etoany milaza amintsika hoe iza no nahangona ny rivotra tao an-tanana. Zany hoe tsy vitany hoe navoaka an'Andriamanitra avy tao amin'ny trano fitehirizana ihany lay rivotra na lay fanahy masina, fa eo am-pelantanan'Andriamanitra ry havana izany fanahy masina zany, zay tonga tombony lehibe ho atsika, zavatra am-pelantanan'Andriamanitra atolony ho an'ny mpianatra tamin'ny fotoan'androny, ary tsy vitan'izany fa atolotra Andriamanitra koa atsika fiangonana ankehitriny. Ry havana ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina fa fanomezana avy any an-danitra ho an'ny olona rehetra, ary mahafinaritra eto ny fanambarana fa rehefa tonga tokoa avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ilay fanahy masina dia naninona ozy nanenika ny trano ny angonany. Zany hoe raha marina ry havana, Andriamanitra zany Andriamanitra tsy mba manavakavaka rehefa nanolotra ny fanahy masina izy, fa izay nitoerany miminy dia feno azy, feno ny présence n'Andriamanitra. Ary zay ambara aminao koa ry havana, fa ianao mety mihiboka hoy ianao, fa rehefa manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ianao ry havana dia manatrika anao Andriamanitra ary mampitoetra aminao lay atao hoe fahasoavany sy fitahena. Aza malasa saina hoe za ty dia vomafy ary mihiboka tokoa, fa Andriamanitra ry havana manatrika anao. Alina moa fa araka lay teny malaza fa haitsika loatra hoe naiza naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany, ataovy tombony ho anao ry havana. Indrindra moa fa raha atao hoe manambady amanjanaka ianao ao anatin'ny tokantranonao ao, miangona, mivavaha, ary reselahatra ny fanatrehan'Andriamanitra anao ianao, fa aza manaiky itokantena ry havana, satria zava-dehibe loatra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta, zay misery tokoa araka ny voalaza eto toy ny rivotra mahery. Ka ankatoavy ry havana fa fanomezana lehibe natolotra Andriamanitra ho atsika ny fanahy masina. Fahatelo sady amaranako izao andro fahafito zao ry havana, eo amin'ny andininy fahatelo isika mahita teny manao zao hoe ary nisy lela maro mitarena afo niseho taminy zay mizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ambarako tariam-piandohana ny maha-pentekosta ny pentekosta dia le andro, ny maha-pentekosta ny pentekosta dia le rivotra, ny maha-pentekosta ny pentekosta arak'izao andrininy fahatelo zao ry havana dia lay atao hoe lela mitarenafo. Zay manambara amintsika ry havana zany sotra kely hoe tonga tokoa lay hery, dia lay herin'Andriamanitra tamin'ny andro pentekosta, ary lay hery
zay nandoro sady nandevona ny ratsy rehetra ka nanadio ny mpianatra ho lasa tempoly ny fanamasina ka nitafiny amin'ny atao hoe fahafenon'Andriamanitra. Zany riavana no ambarany zany fahatongavany fisiny ilay lela maro mitarenafo eto, voadoro ny ratsy rehetra riavana. Zay fantatra fa nitoeran'ireo mpianatra ireo satria nampiandrasana tokoa manko izy, atao anatin'izany fampiandrasana izany efa nitsiry ihany tokoa ilay fanantenana fa tena velona ny tompo, kanefa mbola fantatra ihany fa nisy ihany ilay maha-olombelona zay mety niaina nyreto mpianatra ireto. Ka le vonin'Andriamanitra tanteraka zany rehefa nampidina ny fanamasina izy ka nampitafy an'izy ireo lay hery zay mbola tsy ary nananany hatramin'izay, ka nanangana azy tokoa araka ny andininy fa-efatra hatramin'ny andininy fa-13 dia hitatsika hoe nitsangana tokoa ireto mpianatra ireto, ary tsy vitany nitsangana fa niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenenany fanamasina azy. Samihavana zavatra mbola tsy ary misy nahita mihitsy. Eny fa nahazareo personnel aza dia everina fa mba lasa saina ihany hoe ahoana tokoa moa no navitako an'izao, dia tsotra riavana fa lay hery ny fanahy izay fantatra fa nitoetra tao anatiny izy ireo. Ary zay koa riavana no lay hanampiana anao ka ilazana aminao ty maraina ity hoe ankatoavy lay fitariany fanamasina fefanampitoerin'Andriamanitra ao anatinao lay hery, ary efa nile vonin'Andriamanitra tokoa. Eny fa nanomboka tamin'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana aza ny fahotanao, ny fahotantsika. Eny fa ny fahotany izao tontolo zao aza atao zavatra toerana intsony zany riavana fa no zao en Pentecoste zao, ary efa nidina tokoa ny fanamasina. Aoka ny fiainanao voamariky zany hoe lay herin'Andriamanitra no ao anatinao. Ary riavana lay maha-Pentekostra ny Pentekostra, ary tsy vitan'izany aoka izy akony amin'ny manodidina anao zany herin'Andriamanitra miasa ao anatinao zany. Ary eto riavana nafinaritra fa rehefa feno fanamasina tokoa ireto mpianatra ireto dia voalaza eto fa niteny amin'ny fiteny maro samihafa, ary reo fiteny maro samihafa reo no voatanisa eto amin'ity andininy fa-5 hatramin'ny andininy fa-12 ity. Fa ny zavatra nafinaritra moa zay asongadiny izao teny izao dia lay anjara toeran'ilay fiteny araka nampitenenany fanahy azy. Namoriavana ny tikambara amin'izany dia zao hoe tamin'io fotoana io rehefa nidina tokoa ny fanamasina toy ny rivotra araka ny voalaza teo, ary tonga hery ho amin'ny mpianatra dia nafinaritra reto karazan'olona avy amin'ny fireneny samihafa ireto avy hatrany nandray lay filazantsara. Ary tsy vitan'izany fa ny zavatra nafinaritra riavana, mpianatra afaka nijoro vavolombelon'i Kristy ka nahataona olona maro hanaiky any Jesosy Kristy. Afinaritra riavana lay famaraparanana ny andininy fa-12 milaza hoe dia talanjona izy rehetrarehetra ka niahanahana sady niresaka hoe ahoana tokoa mihevitra zany. Zany riavana zavatra mba hafinaritra noho ny fitoerany
fidinan'ilay fanamasina eo amin'ny fiainanao. Maro ny olona ho tonga talanjo, maro ny olona tonga anontany hoe fahoana, satria ny herin'Andriamanitra no miasa ao anatinao. Andiny fatelabiny folo moa manasongadina hoe ao anatin'ny olona zay maro tonga teo fatao kosa nino ny ome hoe lendovay mamy reo. Zany hoe misy olona manadala. Ianao ry havana fantatra fa rehefa mandray zany fanamasina zany ianao dia fantatra tokoa fa mirehatra. Fa misy olona manadala anao, misy olona me anao, misy olona manakivy anao. Zany ry havana tsy tokony ho problema anao zany. Fa lay misionao kosa ataovy mazava. Satria hoy ilay tenin'Andriamanitra malaza ary amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy 9 hoe fa hazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodisy Samaria ka hatrany amin'ny farany tany. Zany hoe niantson'Andriamanitra anao ry havana ka natonga azy nampidina tokoa ny fanamasina ary nampitoetra zany ao anatinao dia ianao ho vavolombelon'i Kristy. Ary vavolombelon'i Kristy ka tsy miandry andro fa ny andro rehetra avelomantsika dia andro anatanterahana zany asa fijoroana vavolombelo zany. Ary zany ry havana no todiana aminao ankehitriny raha mamarana feno zao afatra izao tsika ary eo anivony zao andro fafito zao efa nomena atsika ry havana ny andro pentekostra dia ilay andron'Andriamanitra maneke ny fitarian'ny fanamasina. Ary niseho toy ny alalan'ny rivotra zany zay manambara amintsika ry havana lay fanamasina mamelona tokoa ny finotsika ekeo ny fitariana. Ary niseho tamin'ny alalan'ny lela maro nitarenafo izany ka natonga olona maro samy naheno fiteno maro samihafa. Zay ilazana aminao fa tian'Andriamanitra ianao mijoro vavolombelona ry havana. Lay fiteninao zay ihany no fiteny azonao ampiasaina. Raha te hampiasa fiteny hafa moa ianao dia ambara aminao zany fa ny fanahy masina mahay mampiteny anao amin'izany. Koa mijoroa ry fiangonana fa fotoana zao hazahoanao manatanteraka tokoa ilay antson'i Kristy ho vavolombelon'i Kristy tokoa ny fiangonana dia ny fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ary nina moa fa ny fiangonana Jesoa Kristy eto amin'ity tampo tanànan'i Tomasina zay nametrahan'Andriamanitra atsika tsirairay avy ety. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any fahasoavany sy ny fiadanany ho atsika tsirairay avy. Amen. Iara ivavaka atsika ry havana. Ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitro, ianao no rainay ary ihany koa rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Saotranao izay tompo no nahatra traranay indray ny andro asabotsy mialohan'ny Pentekoty izao. Tsapanay tokoa fa maro ny mba naniry ty hatratra izany andro asabotsy mialohan'ny Pentekoty zany fa saingy tsy nahatratra izany no ny fandaminanao ny fiainanay zanak'olombelona. Misaotranao izay tompo satria tsy diso anjara indray tamin'ny teninao tamin'izao andro asabotsy mialohany farany amin'ny volana May ity. Misaotranao izay Jesoa tamin'ny afatra lehibe izay nomenao anay, afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao teo, afatra izay manambara ny toe-javatra nitranga tao Jerosalema tamin'ny andro ny Pentekosta nomenao anay loandro. Tsapanay tokoa fa io andro i Jesoa nanatanterahanao ny teny fampanantenana ho anay ka nanomezanao ny fanahy masina ho an'ny mpianatra
ka anisany nandray izany zahay, ka izahay matoa manaiky ankatony ny fitarian'ny fanahy masina avy aminao izao. Jesoa manaiky anao zahay tompo, ary ankatony ny teninao fa ny angatany aminao Jesoa dia nanantanterahanao aminay ny teny izay efa nampanantenanao ny apôstôly, mba hatonga zahay hijoro vavolombelona sy ankatony fitarian'ny fanahy masinao amin'ny andro iainanay rehetra. Sambatra izay ankehitriny fa manana anao Andriamanitra manakidina sy toetra ary anikoanana anjara asa amin'ny fiainana zanak'olombelona, dia misaotra anao zay Jesoa. Tompo, raha mandinika ny zavatra mitranga maneran-tany, tsapane tokoa fa andron'Andriamanitra izao, satria maro ny zavatra mitranga amin'ny fiainan'ny firenena maro ankehitriny Tompo, ary zany no entinay mandiny tena mba tonga anay hatsapa tokoa fa inona re ny toetra izay mbola tsy mety aminay zanak'olombelona. Babaka manokana izay ankehitriny Tompo ho an'ny marary, maro amin'izy ireo marary tokoa amin'izao fotoana izao, any an-tokantrano, any amin'ny hôpitaly. Tehirizo rezire Jesoa mba tsy hiala aminao, fa zanakao ne izy ireo, adidinao ne izy ireo Jesosy, toano izy ireo vimbiny, ary tahiany koa ny fanafody izay hoanin'izy ireo mba hanasitrana azy tokoa, mba hanafaka azy, mba hatanteraka le teninao manao irany zanaka ka no manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Vavaka manokana izay Tompo ho an'ny fiangonana kristianina maro maneran-tany, ary anisan'ny zany ny kristianina eo anivon'ny fiangonana Betela Tanamboasaingy Jesoa. Araka ny teniny izay nomenao anay androany, taio izy re Tompo, na dia mihiboka ao an-tokantrano izay misy azy, mba hatsiaro an'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra tsy tapaka isanandro, indrindra fa amin'izao andro Pentekoste izao. Manana ray aman-dreny mpitarika izay any amin'ny foibe Jesoa, ny foibe fijikaema tsapany tokoa fa mahatsiaro ny zanany manerany tany izy ankehitriny, indrindra fa ireo mpitandrina, ny mpiara-miasa, ny mpiasa imbonana, ny fiveloman'izy ireo Andriamanitra ho toany ireo mpitandrina ireo Jesoa, mbola hijoro mandrakariva amin'ny asa tsara izay efa nanendrenao azy, ampio izy ireo ny ankorana sy ny manodidina ary mivady aman-janaka izy ireo. Vavaka manokana izay Tompo ho an'ny firenena malagasy izay efa nanjakanao, taio ny firenenay Tompo, miainga hatrany amin'ny fokotany, hatrany amin'ny filoha-pirenena izay mitarika anay, tantano izy ireo Tompo, amin'ny didy masina izay miandry azy ireo amin'ny fikarakarana ny vahoaka malagasy amin'izao andro mahoro, amin'izao aretina mandringa izao, eo anatrany ny mpitsabo tsy adininay Jesoa. Fanomezam-pahasoavana manokana avy aminao Andriamanitra ho veloma ao anatin'izy ireo, azahoan'izy ireo hikarakara ny marary rehetrarehetra. Zany moa Jesoa nitonom-bavaka asandatra amin'izao maraina izao, ka tianay manakambana izany vavaka izany. Amin'ilay vavaka tsara tonga lavitra nampianarina ny mpianatra fa izay manao hoe: Ranay ozany ho amasinana ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tapitapiny any an-dahatra, mehoaneny ny fianasasana, ary mamelana rehetrarehetra, tahaka mamelana simbeka taminy, ary azotonga ny afatamana, manafana rehetratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia hitsangana isika rehetra hanambara ny filotsika ho an'Andriamanitra ilay tiatsika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana an'izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ilay fotoana sy ny tany, ary mino Jesosy Kristy izay tontolo nateraka marivetsy nitsarana amin'ny tontolany, nibona tamin'ny azazany, marika nalefa, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamaty tamin'ny any fahatelo, miakatra tamin'ny an-danitra, nipetraka eo amin'Andriamanitra Kristy, avy any tsara velona sy fanahy, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao,
fiangonan'olona maso faminankely fitsanganana tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Fitsanganana ihany no andraisantsika ny tsodrano mpiavana raiso ny tsodrano zay tononona amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy ane no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ka ho azy ane ny fanjakana mandrakizay fa ho aminareo zay amin'ny Kristy ny fiadanana. Ny hira fifoazana fa 430 ihany tsy misy soa ho ahy afa-tsy Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Mahazo toy ny sakafo tao. Samy ho tratran'ny Pentekostra daholo ihany.